Mipavaka antsika tompoko. Voninahitra ny amanao Andriamanitra ray, ray pahary izao rehetra izao, ray tsy toa, ray ny mandrakizay, andrian'ny fiadanana, ilay fitiavana, tsy misy itoanao, ary ianao no nahary ny lanitra sy ny tany, ny zavaboary rehetra, na ny hitan'ny masonay na tsy hitan'ny masonay. Mankalaza anao zahay, amin'ny voninahitra anao, ry Andriamanitra sy Andriamanitra rehetra, ry Tompon'ny Tompo sady mpanjaka ny mpanjaka. Mitsaoka anao Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra velona, tianay amin'ny fitiavana tsy mety levina. Rehefa ny masina mpampianatra sy mpananatra, miasa eo anivonay sy aty anatinay tsirairay avy. Mitsaoka anao zay amin'ny voninahitra anao, mankalaza anao, miakoaka alohan'ny fiandriananao, ny herinao tsy toa. Ekeo ambanitra kasitrahana enatrehanao Tompo, izao fanomezam-boninahitra tolotra anay izao. Masina, masina, masina Jehovah Tompony maro, henitry ny voninahiny ny tany rehetra. Hatreo feno Tompo ny fotoana izay tanterana ankehitriny, ary izany fainao masina izany no manazava ny teny mba hahatonga anay hahatsiaro ny fitiavanao sy ny famindramponao, ny fitantananao, ny fampielezana fiainao avy aminao. Metenana Tompo araka ny fombanao voninkaino izay mpanampinao. Amin'ny anaranao Jesosy avy any Nazareta, no zany maniry sy mangataka izany mivaka izany misaotra ray malalo. Aleloia. Amen. Ho amintsika mandrakariva anie ny fahasoavana mampiadana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina amin'ity alatsinainy 24 ny volana Novambra 2020 ity. Mivavahaka aza mitsahatra. Izay no sitrapon'Andriamanitra loahevitra ho antsika amin'ity andro ity. Ny filazantsara araka ny Matthieu 5:20, ny andininy 5:30 ka hatramin'ny andininy 1:70. Matthieu 26:36-41. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy mba amin'ny mpianany dia tonga atao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane. Ary izy tamin'ny mpianany, mipetraha eto aloha ianareo raha mbola mankery hivavaka aho. Ary nitondra any Petera mba amin'izy roa lahy, zanak' Zebedio izy, dia nalahelo am-po sy ory indrindra. Dia hoy izy taminy, fa dia ranovana loatra ny fanahiko, toy ny afahofaty. Mitoa ireto ka miaro tory amiko. Ary noho ny nandroso kelikely izy, dia niankohaka ka nivavaka hoe, raiko, raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anio no hatao, fa ny anao. Ary nankeo amin'ny mpianatra izy, ka nahita azy matory. Dia hoy izy tamin'ny Petera, hay tsy mahazaka ny miara-miaro tory amiko na dia ora iray aza ianareo? Miareta tory sy mivavaha ianareo, mba tsy hidirinareo amin'ny fakam-panahy. Mety ihany ny fanahy, fa ny nofo no tsy manan-kery. Amen. Ray masonao, manamasina amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hay tsy mahazaka ny miaro tory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Miareta tory sy mivavaha ianareo, mba tsy hidirinareo amin'ny fakam-panahy. Mety ihany ny fanahy, fa ny nofo no tsy manan-kery. Ora iray iaraha-mivavaka, ora iray hivavahana amin'i Jesosy. Ora iray angatany Tompo amintsika, ora iray izay ahafahantsika miompo amin'ny mpanahy amin'i Jesosy. Ora iray, inona no mety ho azo atao amin'izany ora iray izany? Ity misy
drafitra tsotra ahafahantsika mivavaka amin' Jesosy mandritra ny ora iray. Rehefa mivavaka isika dia aza adinoina mazava loatra ny mideran'Andriamanitra, mankalaza azy, mitsaoka azy, ama-Andriamanitra azy, ama-ray-piay azy, ama-fiainana azy ary ama-mandrakizay azy. Dia raha tsotra izao izy amin'ny izay maha Andriamanitra izay. Efa vitany mantsy ny zavatra rehetra, tsy misy zavatra izay tsy nataon'Andriamanitra ao antsika. Fa nomeny fiainana isika, natolony ho antsika ny zanany, ary ny koa nataony ho antsika ilay fanahiny masina. Miaraka amin'izany avokoa ny zavatra rehetra. Ka na tsy mangataka na inona aminy azy isika, dia tsarovy fa efa nomen'Andriamanitra ao antsika ny zavatra rehetra. Fisaorana sy fankasitrahana azy ny zava-dehibe. Midy rahan'Andriamanitra. Izay ny zavatra voalohany tokony tsaroantsika rehefa mivavaka. Faharoa dia ny misaotra an'Andriamanitra. Mankasitraka azy no fitondrana. Eny, mankalaza azy no izay rehetra tanterahiny amintsika. Ny fisaorana sy ny fanomezam-boninahitra azy, zava-dehibe. Aleoko isika hanana izany fanahy-pisaorana izany, fanahy-pakasitrahana izany. Aza mametsiana an'Andriamanitra no zavatra mitranga. Azo atao an-tsaina akory izany. Fa aoka ao anatin'ny fontsika ny fisaorana, fankalazana, fanomezam-boninahitra azy. Fahatelo manaraka an'izany dia tsara isika raha manana fotoana izay hanginana. Henoina an'Andriamanitra. Henoina ilay fanahy masina izay miasa ao anatintsika. Ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Azotsika mahatsapa ny fitiavany. Azotsika mahare ny feony bitika mangina ao anatintsika ao. Ilay fanahy masina nantsoin'ny Tompo fa ho avy amintsika hampianatra sy hananatra. Zava-dehibe izany fiandrasana an'Andriamanitra sy fianoina ny fanahiny masina izany. Manaraka izany dia ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Aoka hovain-dohan-draharaha amin'ny fotoana izay ivavahantsika ny fianoina, ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Ny fianoina, ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay sabatra roa lela, maranitra, mampisaraka ny taolana sy ny tsoka azy, manaisotra izay ao anatintsika tsy avy amin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay aina ho an'izay mahazo azy ihany koa, ary fahasalamana no nofiny rehetra. Tenin'Andriamanitra izay mahary. Tenin'Andriamanitra izay mampahery. Tenin'Andriamanitra izay mananatra sy mampianatra. Tenin'Andriamanitra izay mitsinjo ny diantsika, miaro antsika an-dalana ary mampahery sy mitondra antsika mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Fahadimy dia ny fibebahana mikasika ny tsy fahamarinana izay nitanterahantsika tamin'ny Tompo. Ny tenin'Andriamanitra mantsy izay norenesintsika dia tsy maintsy mitaona antsika hifona eo an-tren'ny Tompo, hibabaka ao anatrehany, hankatam-pamelana aminy. Koa zava-dehibe amintsika ny fifonana amin'ny Tompo, ny fangataham-pamelana, ny fiantorano ny tompony Jesosy, ary ny fananana tokoa ilay torotoro sy
fotoritory sy mangorakoraka ao anatintsika. Fibebaha mandrakariva hoy ny tompo, ary zany fibebahana zany dia aoka zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika, hananantsika ilay fon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Manaraka izany dia ny fangatahana ho an'ny hafa. Matetika isika dia mangataka ho an'ny tenantsika. Matetika isika dia mangataka ho an'izay mety ilaintsika. Fa ny tompo dia manafatra antsika kosa fa zava-dehibe ny mivavaka mangataka ho an'ny hafa. Indrindra ireo mila vonjy, indrindra ireo sahirana, indrindra ireo fadiran'ovana, indrindra ireo mila pia, indrindra ireo izay ao anatin'ny fahasaranana sy ny aretina, ny olam-piainana ary ny koa ireo zavatra maro hafa izay mety mangeja azy eo amin'ny fiainana. Izay dia aoka zava-dehibe amin'ny fiainantsika. Vavaka ho an'ny hafa. Fitalahoana ho an'ny hafa. Fiantorahana amin'ny tompo ho an'ny hafa. Aoka isika tsy ho variana fotsiny amin'ny fiainantsika sy izay rehetra manjo antsika, fa sokafiny masontsika hijery ireo zava-mitranga manodidina antsika. Ao amin'izay Jodia, Samaria, eo amin'izay toerana samihafa izay misy antsika, lalovantsika isan'andro any amin'ny faritra samihafa izay misy antsika, na an-dalambe, na any am-pianarana, na any am-piasana, na amin'ireo mpifanolo-bodirindrina amintsika. Eny, ny fiangonana ihany koa izay hanompoantsika an'Andriamanitra. Ireny rehetra ireny dia ahatsapantsika isan'andro fa nomen'Andriamanitra isika fotoana hitronam-bavaka ireny olona rehetra izay mila vonjy ireny. Mazava loatra fa ny vavaka ho antsika ihany koa zava-dehibe sy ho an'ny ankonantsika. Ary izany vavaka ho an'ny ankonantsika sy ny tenantsika izany dia mila tanterantsika ihany koa ahafahantsika miompo miompana amin'Andriamanitra mandrakariva. Io ny fanahy masina izay miasa ao anatintsika sy ao anivontsika mila hitorantsika isan'andro ary angatantsika mba hanatanteraka izay efa drafitra, izay planina rehetra efa nomaniny ho antsika hatry ny fanorenana izao tontolo izao. Aoka hotsarotsika ihany koa ry havana ny asa fandroana demoni sy ny aretina, ny olam-piainana eo amin'ny fiainantsika. Araka ny tenin'ny tompo hoe izay mino ahy dia ny asa ataoko no ataony koa. Anisan'ny vaindohan-draharaha ny tanteran'i Jesosy aty ambony tany izany. Ary tena fotom-piainany mihitsy ny fandroahany izany, demoni izany, ny asa fanasitranany izany, ny asa fanafahany izany. Ka tsy ho antsika irery ihany fa ho an'ireo olona ihany koa izay mila izany dia aza adinoina tanterao mandrakariva. Ireo no andinindininy amin'izay hafatra tiany tompo omenantsika ny amin'izany vavaka izany. Rehefa mifantoka tsika amin'ireo andinindininy ireo dia mandeha ny fotoana ary vetivety dia tapitra ny ora iray. Tiany tompo mba ho tanterantsika isan'andro. Tiany tompo mba hiara-miompanahy aminy. Tiany Jesosy tsy hanadinontsika azy fa nitondra fahoriana ny tompo ora iray tany Getsemane, ny mpianatra natory reraka. Ny tompo nefa dia mampatsiahy antsika hoe aoka hivavaka mandrakariva antsika reraka. Luka 12:20 Ry havako, ny tompo Jesosy dia tia antsika ary maniry mandrakariva ny hiara-dalana amintsika. Ny vavaka no kofehy volamena efa matorantsika aminy. Ary izany vavaka izany dia aoka ataontsika isan'andro amin'ny fo manontolo, amin'ny fanahy manontolo, mba tsy hadinotsika fa malemy izao nofo izao na dia mety hanazan'ny fanahy. Fa ilay fanahy izay nomeny tompo antsika no mampahery antsika mandrakariva noho ny hery ny famindram-pony, ny fitantanany antsika isan'andro eo amin'ny fiainantsika. Mereza manontany izaho, ny tompo amintsika
koa natoy zavatra mitrango amin'ny fiainantsika. Andeha sika ho finoana amin'ny fanahy masina, maka ny tenin'Andriamanitra tapaka, hanome voninahitra azy, hankalaza sy saotra an'Andriamanitra. Ary androaka ireo asan'ny diabony rehetra sy satanasa rehetra, ary izay rehetra aretina sy olam-piainana. Atonga antsika ho vavolombelon'i Jesosy Kristy avy Nazareta eo amin'ny fiainantsika manontolo ho voninahitran'Andriamanitra iray. Isaorantsika ny Tompo hameantsika voninahitra azy ny fiainantsika manontolo. Vavaka isika. Ray malalo misaotra anao izay amin'ny alalan'i Jesosy. Na dia mbola ety ambony tany tokoa izay dia efa tianao sahady hiaina amin'ny fiainan-danitra. Tianao mba hitoetra eo anilanao Jesosy ao anatinao, ary dia marina tokoa fa efa mitsangana ambaravarana ianao, mandondona, ary rehefa mandray ny feonao zahay dia mampandroso anao, ahiditra tokoa anao aminay ary sakafo aminay. Lehibe izany fitiavanao izany Jesosy. Ary dia aok'izay ary atsiaro isan'andro, hivavaka ka tsy hitsahatra, hivavaka ka hanana fiombonana am-piainana aminao, hanome voninahitra anao amin'ny fiainana manontolo, hankalaza anao sy hisaotra anao, eny hitsaoka anao. Ary dia atsiaro mandrakariva fa mila miandry ny fanatrehanao zahay, miandrandra ny faneno masina hafanemianao azy isan'andro. Ahatonga anay tena hamaky tokoa ny teninao sy hiaina ny teninao, dia hivavaka tsy tapaka, hangataka ao ny hafa, hitalao an'ny hafa, ary koa ho an'ny ankonanay ny fiangonanao ary ny kosa tontolo izao izay mila vonjy. Jesosy manalo, ampianaro ray toetra eo ambany endrika ny fahasoavana mandrakariva. Fateo tena anatin'ilay fanao masina ny zonay, mandroaka ny asan'ny demony. Koa menaranao Jesosy Kristy ilay verina masina manakely avy Nazareta ny zona mandidy sy mandroaka. Ny azy tana siramaizina rehetra miala maka ny faharehetra fa misy anak'Andriamanitra reto, ny aretina rehetra ny koa tsy hanan-kely tsy hanampahefana. Amenaran'i Jesosy avy Nazareta, roana maka ny faharehetra fa tsy hanan-kely hanampahefana. Rehetra androana tsy miverina intsony, amenaran'i Jesosy avy Nazareta. Tompo ampitoera ilay fanao masina mahery ampanomponao, ampahery ny fanahy, ny fo, ny saina, ny tena ampanomponao tsara avy, ary dia nokatra indray ny fiainany eo ambany helatry ny fahasoavanao, satria anao tonga tokoa hanome fiainana dia fiainana be dia be. Misaotra Jesosy. Anao ilay mipetraka ambony seza fiandrana sy ny zanak'ondry, mihaja mamboninahitra, anao hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny hatraman'izay mandrakizay, ho amin'ny kosa ny fitainana manampy, dia ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery ary koa ny fampiraisana avy aminao fanahy masina. Aleluia. Amen.